Ny malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo any amin'ny fiadanana. Amen. Vavaka sika. Fifaliana ho anay hatrany raha io ny andren'ny teninao zay sakafo sy mofinainao anay. Ary tsaronay indray fa tsy ny teny rehetra fa tsy mofo ihany no mahavina anay fa teny rehetra zay loko mivavanao. Dia mba mio ny teninao indray zay tompo mahazonay mahery sy mandroso hatrany ho amin'ny fanarahana anao. Dia mitenena Jesosy fa mangetahetanao ny fanahinay amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofa naovanay izany vavaka izany. Amen. Amin'ity andro sabotsy 5 Jona 2024 avana dia ny anjara mofinainantsika dia eo amin'ny Apokalipsy 2 andiny fahavalambin'ny folo ka hatramin'ny 20. Apokalipsy 2 andiny fahavalambin'ny folo ka hatramin'ny 20 azafady. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary soato any amin'ny anjelin'ny fiangonana Tiatira. Zao ny lazain'ny zanak'Andriamanitra zay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahana manganoano. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Kanefa manana teny aminao aho satria anao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela zay milaza ny tenany mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloko mpanompoka hijangajanga sy nanahenana naterina tamin'ny saka ary meko andro ibebahana izy nefa tsy mety bevaka amin'ny fizangajangana izy. Indro ampandamahako ao am-pandriana izy ary zay mijangajanga aminy dia ataoko ao amin'ny fahoriana lehibe raha tsy bevaka amin'ny asana vehivavy izy. Ary hovonoko amin'ny fahafatesana ny zanany ary fiangonako rehetra alala fa izao no mandinika ny vo sy ny fo ary omeko ahaka ny asanareo avy ianareo rehetra fa aminareo zay sisany Tiatira zay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba malala ny ataon'ireo sain-dalin'ny Satana dia zao no lazaiko tsy ho vesarako entana hafa ianareo kanefa zay anananareo dia tany mafy mandra-piavaka. Ary zay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia meko fa efana amin'ny jetilisa ary andry azy amin'ny temby ka natorotoro azy ny fanotoro vilany tany dia araka izay efa noraisiko tamin'ny raiko ary meko azy ny kitana fitahan-kandro zay manatsofina ankizy eno zay nazay mifanahy amin'ny fiangonana. Ray masonao manamasinana anay amin'ny fahamarinana hiteninao ny fahamarinana. Amen. Ity fiangonana tany Tiatira ity dia lazain'ny apôstôly Jaona fa fiangonana tena tia miasa ary manam-pinoana sy manam-pitiavana ary nanana faharetana teo amin'ny fanompoana ary ny asany aza dia tena mahavakana tsoka tokoa be noho ny voalohany. Zay nitatsika amin'ny 5:20. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy finoanao sy ny famponao ary ny faharetanao ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Kanefa na dia izany aza nitoerana nisy an'ity fiangonana tany Tiatira ity sy ny kristianina tao aminy dia mbola nanana teny taminy ihany ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana satria nandefitra tamin'ilay Jezebela mpaminany vavy izy zay nampijangajanga ny olona sy tahaka ny olona ho amin'ny faharatsiana. Vokany dia zao ny didi mivoaka ho vonoko amin'ny fahafatesana ny zanany ary ny fiangonana rehetra lala fa izao no mandinika amin'ny fo sy ny vo ary meko ahaka ny asanareo avy ianareo rehetra. Ny finoana zay ananantsika ravana dia tsy mampetrapetratsika paona fa manihika atsika hiasa ho vonona miasa tsara sy ny teny tsara ary mahatonga atsika koa sa hijobo vavolombelona ka tsy anaiky ny zavatra tsy mifanahaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny tany amamonina. Eto dia tsy avelan'Andriamanitra hitoetra ao anatin'izany fonona izany tsika hoe petrapetra-poana fa manihika atsika izy hiasa sy ady hampanjaka ny sitrapon'Andriamanitra. Eto dia ny fiangonana Tiatira dia nisy tsy nijoro zany tamin'ny finoana izany
fa tonga jangajanga sy nanatitra fanatitra tamin'ireny asa fijangajangany reny. Hitantsika indrindra zany a ery amin'ny andininy fa roapolo tapany farany nanoloko mpanompoka jangajanga sy nanienana naterina tamin'ny sampy ny mpamina ny vavy ka nampianatra azy sady manoloko ny mpanompoko jangajanga sy enana naterina amin'ny sampy. Io manoloko dia manodikodina na mandeha brevy mba hivarilavo amin'ny faratsiana sy ny fanaterana eny amin'ny sampy. Vokatra zany dia tezitra tamin'ny Andriamanitra ka hoy izy hoe hovonoko amin'ny fahafatesana ny zanaka. Ry havana, zay afafinao no tsy zainao. Koa inatren'izany fataro ny asanao tsirairay avy, indrindra ny fiainanao andavanandro. Tena akasitrahan'Andriamanitra ve ny ataoko sy ny ataonao? Fa raha tsy akasitrahan'Andriamanitra dia ny mbola tsy tonga tokoa ny toko, indrindra le hoe vonoko amin'ny fahafatesako izy ny toko, vonona amin'ny fahafatesana, dia oka hibebaka hiala amin'ny ratsy fanaony ny tsirairay. Fa raha manao an'izany zasy ianao dia hovonjena afaka amin'ny fahafatesana ary omena fiainana be dia be amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy raha teo tsy tonga avy antsony marina fa ny mpanota rehetra izay mibebaka ka hiala amin'ny ratsy fanaony dia tolorany fiainam-baovao amin'ny alalan'i Kristy. Koa amin'ity andro an'ity dia nio ny tena antsika tsirairay avy. Ny tompo raha teo koa mandinika ny voako sy ny foko ary omeny ahaka ny asany avy ny tsirairay ahaka ny 5:30 tapany farany. Izao no mandinika ny voa sy ny foko ary omeko ahaka ny asanareo avy ianareo rehetra. Mbola tsy migadona zany aokontsika hitodika faingana amin'ny tompo fa izy mahay manova amin'ny fovatontsika ho tonga fonofo ary mahay manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, satria nga ny Kristy raha teo dia ampampadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jesosy raha teo dia ampadio antsika ahaka ny teny hoe raha tsy ho sasaka ianao dia tsy hanana anjara aminy. Koa manatonina ny Jesosy mba dioviny sy ho sasany ary avena ny elony tsirairay avy ka ameny koa fovaovao sy fanahy vaovao. Dia angatantsika ny tompo mametraka ny fanahiny ao anatintsika ka hampandehanantsika hanao ny asany sy ny sitrapony ka le finoana ao anatintsika amin'izay dia tsy miteoteom-poana fa manirika antsika kosa ho amivonona amin'ny asa tsara rehetra sy teny tsara rehetra. Teo amin'izany tokoa ny fiainako sy ny fiainanao izay mandray izao teny mofinaina izay zaraina amintsika amin'ity andro an'ity izao. Amen. Velom-piderananao izay raha eo fa tsy avelanao hitoetra ao anatin'ny fahafatesana fa vitanao nanaitranay tamin'ny alala mofinaina teo fa ianao mantsy mandinika nataonay amin'ny atsipireny, mandinika ny voanay sy ny fonay ary fantanao tsara ny amponay lalilao. Ho isory tompo izay rehetra tsy lambolenao aty anatinay mba avokaranay ny sitraponao amin'ny ataonay rehetra. Dia mavonona amin'ny asa tsara sy tany tsara rehetra izay vokatry ny nanomezanao anay fiainam-baovao amin'ny Kristy sy fanahy vaovao sy fo vaovao. Dia sitraka indray ny ary hivavaka hoe ranay izay ny an-danitra, masinany ny naranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Mino an'iny anana sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka ny amelana izay meloka taminay. Izany tonanay mifakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Hitanterahany tompo amintsika anie izao tsodrano izay tononona amin'ny anaran'iray zanaka ary fanamasina izao. Raiso izany tsodrano izany raiso amin'ny fifaliana sy fitiavana ary fanantenana. Andriamanitra ny fiadanana izay nitonona ny Jesosy tompontsika mpiandrony lehibe hiala amin'ny maty, nitonona ny rano fanikena manakizay izany tanteraka anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay kasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azany ny voninahitra mandrakizay manakizay. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.